atolotry ny tvm sy ny bitsikanto ary ny knaps firaisankina ho amin'ny fiainana sosialy ho an'ny rehetra. Chers employeurs, pour que vos salariés puissent bénéficier régulièrement leurs droits sociaux, payez les cotisations sociales à chaque trimestre mentionné. Premier trimestre, du 1er au 30 avril, deuxième trimestre, du 1er au 31 juillet, troisième trimestre, du 1er au 31 octobre, et quatrième trimestre, du 1er au 31 janvier. La déclaration nominative des salaires en ligne et la demande d'immatriculation des nouveaux employeurs sont déjà disponibles dans www.knaps.mg, e-knaps. Le nouveau salaire minima d'embauche est applicable à compter du 1er mars 2024. Nanokatra ny AZ+ itot ary nahita tontolo hafa mihitsy. Miaraka amin'ny tranombarotra Fantadaza mahery ny 10,000 Antananarivo, ahitana kanto sy finday raitra ka hatramin'ny tsakitsaky sy pizza dia eo am-pelatananao. Na tawiditsy internet no tsotra kely ny fampiasana azy. Klik tokana dia vita ny commande, afaka ny avetrany amin'ny Mvoly na Orange Money. Mpanatitra entana voaofany, aingana ary matiana no anatitra ny entana eo am-baravaranao. AZ+, lataony malagasy ho an'ny malagasy. Téléchargez au zao ary ny AZ+ ao amin'ny Play Store sy App Store. Tratran'ny asaramanitra daholo marina fa efa nioatra kely tsika efa na izany raha fety foana e sa hoany tsora miaraka amin'izareo amin'ny knapsika sady miakanjo malagasy mahafinaritra mihitsy izy reto raha isika mitehaka mafy be Irintsoa sy Ando tehaka tsika ho an'izareo fa ny miarabanareo zay tonga soa ato amin'ny tsora bitsika dia arabaina ihany koa fa natratra ny fetim-pirenena na dia efa nioatra kely any dia izao tsika vomeona dia izao tsika mbo mifampiaraba. Inona vovoanareo? Fa miaraba ny Gladys dia fa miaraba ny mpijery rehetra dia fa miaraba ny any tokantrano mpijery any anaty tambazotra tserasera rehetra. Zahay moa zany avy amin'ny KNAPS service accueil na hoe mpandray olona. Zay zany le atao hoe vavahadin'ny KNAPS e. Ao aminay daholo miditra ny fangatahana rehetrarehetra. Dia zay koa mameny information rehetra izay ilain'ny mpikambana rehetrarehetra mamefafa-po hatrany. Tsara koa izany. Zay moa le lohahevitra kay hoe ny fandraisana ao amin'ny KNAPS. Tsara fandraisana koa izay miaraka amin'izao tovolahy zao Iando metsiketeka mafy be izy. Ameo anazy indray aloha ny Irintsoa ny micro faly mandray ny andro zay mahafinaritra be le fomba fitafy tena hita mihitsy tena malagasy ary tena faly be mihitsy zay raha ohatra ka tonga any amin'ny KNAPS dia ohatra zao mandray anay mitsikitihaka aloha Iando fa viazivazy dao sady ina vaovao e tonga soa ato amin'ny tsorabitsika. Miaraba ny Gladys dia miaraba ny teknisianina rehetra eto amin'ny tsorabitsika, miaraba ny vahiny resana saina koa manasika izao tsorabitsika izao eo ihany koa ny mpanaraka mivantana any amin'ny ena manjery sy any amin'ny tambazotra serasera rehetra izay amin'ny sampana mpanjay olona moa amin'ivon'ny KNAPS dia ny dossier rehetra izay miditra eo aminay dia izay no manjay azy voalohany indrindra alohan'ny andehanany any amin'ny sampana tsirairay avy izay tokony antefany izany. Tonga dia zareo rehetra zany mandray voalohany indrindra. Eny ary ilalao amin'izay tsika zao lasa tsika mpamary toetra misy litera 7 alefa sorany Irintsoa hodina zany ny kodiarana lasa amin'izay ary zay tsora bitsika tsora tonga dia mikabarika. Irintsoa mihitsy ny kabary sa afaka maka jokera koa ato amin'ny tsorabitsika? Alors ataoko ao ary eto ampovoany tsara eto arany aloha dia anisa telo zay dia voniny zay iain'ny kabary na fanetana na natonkala mety daholo zany rehetra zany. Ao ary isa roa telo. KNAPS Madagasikara dia vonina hatrany mefafapohanareo mpikambana ato aminay. KNAPS manampy anao dia KNAPS mankasitraka anao. Saotra tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy. Nety tsara mihitsy. Tiaka izay mitena ny tsara ilay fanentanana nataony teo
ambana tsala izy amin'ny manaraka dia tsarako izay ary resy lahatra mihitsy tonga dia manokatra fotsiny izany irintsoa amin'izy anankifito ireo a lefa firy sokavantsika fotsiny le voalohany eo amin'ny voalohany zany a ahitantsika litera s sary s zany a ny eo amin'ny voalohany tonga dia manodina ankitiarana indray aloha irintsoa fa namamamarina foana moa zany mbola tsy manodina mbola miandry aloha iando mihira dia mahagaga mihitsy anao fa dia avy mikabary dia mihira dia rehefa fendray mandihy eto ampivoanetindray arany anisa telontsika mbola tsy makajokera mihitsy alohany a mbola irintsoa daholo manao an'le izy alefaso ary isa roa telo Ankino tanteraka fa aza manaiky reraka ho tafita fony anao rehefa ilay tompo andriamanitra izy no manampy anao rehefa manantona azy ianao satria ny ray mavita ny tsirairay asiteka aloha fa marina loatra mihitsy zany toakiry zany a izy ny teny hoe nety tsara le hira teo izy ny teny hoe atsaraintsika kokoa amin'ny manaraka aiza resy lahatra ampijery jery eo iando ara resy lahatra e any e ao ary inona indray sokavantsika le litera faharoa asesany mihitsy ary le izy ko iny zany a ny eo amin'io faharoa io dia eo amin'ny faefatra koa mbola misy atao mitsorabitsika raha vao misy misokatra ny anankiray dia izy rehetrarehetra misokatra daholo any amin'ny farany koa mbola misy farateny a afaka manodina indray a irintsofa namamamarina ihany asiteka mabe tsora bitsika tena lazaiko fa dia hoe fifanampiana gasikro a tena manampy antsika amin'ny fambolena dia zao a litera anankiray raha mamarina dia mahazo famezana avy any amin'ny gasikro r rano misy asiteka mabe mahita r izy a eo fahenina alefasy aloha le teka atao mafy tsara fa tena aizy nareo amin'le teka r zany a ny eo amin'io a dia mbola manodina ankitiarana iny andray kosa iando zany dia tena mitondra mambavaka izy mitoetra amin'ny fanavavaka mitsika teka koa aloha iando a fa mbola andraynjara izy rehefa feo a eo amin'ny ampovoany dia miverina manodina zany a irintsoa zay rehefa tonga any aminareo zany zay dia manao fifandraisana dia tonga dia mahita anareo sa hoe ahoana positra malagasy litera anankiray t misy koa le te fa asiteaka andre kako eo amin'ny fahadimy a misy te hita daholo le izy e aza matahotra iando anankiray sisa tsy misokatra anao sedra ahoana anao sedra iritso alevasy le sedra Chers employeurs, pour que vos salariés puissent bénéficier régulièrement leurs droits sociaux, payez les cotisations sociales à chaque trimestre mentionné. Premier trimestre, du 1er au 30 avril, deuxième trimestre, du 1er au 31 juillet, troisième trimestre, du 1er au 31 octobre, et quatrième trimestre, du 1er au 31 janvier. La déclaration nominative des salaires en ligne et la demande d'immatriculation des nouveaux employeurs sont déjà disponibles dans www.knaps.mg, e-KNAPS. Le nouveau salaire minima d'embauche est applicable à compter du 1er mars 2024. tonga eo amin'ny fody zany a bayary ala hitatsika any asoanarana taratamaty tomasina any anala mahitsy fa eto amitsorabitsika koa izy manao sedra dia mifaninana mihinana nem ianareo ao anatin'ny ray minitra zay malany betsaka indrindra akajokera nareo sa tsy akajokera tsy maka inana nem kosa ve dia omena ianareo nemanay hoanina ihany io fa ahoana izy zany ao ary manisa telo isa roa telo hoana amizay le neme asitiaka kosa mampahery azareo a alefa iando a alefa irintsoa alefa efa samy ary ny irintsoa lasa izy le anankiray teo raha izy efa lany anankiroa iando a aingakaingana fa manjary lasa mandresy eto le irintsoa e tonga dia ara-pahoany io anankiray io aingakaingana raha izy eo
lalao a alefa ianto alefa irentsoa ara-pahoany amin'izay zay miteny hoe knapo safiraisakina zay a zay mitena zay voalohany alefa sary aiza ile micro raha isa amin'izay vonintsika anao an'le ika Knapo safiraisakina. le rano aloha izy sisy rano dia tsara be ny nahitanareo mifaninana ninana anay fa hita hoe efa zatra raha irintsoa metsika teaka izy niezaka ihany ando niezaka ihany fa izy tena tsy nanaiky mihitsy ny hatramin'ny farany a ary dia miendrika ho anazy mifandresena nivoaka mpandresy zany a irintsoa zay zany le lalao e ianto a amin'ntsora bitsika koa misy fotoana hoe tsy mandray anjara mihitsy fa tsy maninona fa mahafinaritra aloha hoe tonga foana na dia ohatra ny hoe misy fotoana tsy mandray anjara fa amanaraka indray tsika manao misimisy ametsika tiaka mafy be ando ianarany angatantsika rindrana zavavoambolana aloha aodry miankanrefa marivarana manantitra ny fiarabanantsika rehetra tompoko. Ny sinitra dia voambolana antesaka midika hoe lalandava. Vonina sinitra ry zareo tompon'andraikitra eo amin'ny fandraisana ao amin'ny knaps hanoranao ny lalana sy hanampy anao raha misy fanontaniana tianao fantatra momba ny knaps. Afaka mandray sinitry ny antotan-taratasy rehetra koa izy ireo ary mampita izany any amin'izay tompon'andraikitra voakasika izany izay marina fa tokony tsy ho adinoinao ny mandray ny taratasy filazam-paharaisana na accusé de réception ahafahanao manaraka azy. Manoro sinitry ny mpikambana koa izy ireo ny amin'ny fampiasana ireo teknôlôjia vaovao ampiasain'ny knaps toy ny digitalisation ratsorina dia manamora ny fifandraisana amin'ny knaps izy ireo ary marina fa misy mandray anao ampitiavana sinitry avokoa ny toerana misy knaps rehetra. dia misy loka omena ianareo mena loka koa iando na dia tsy nandray anjara mahazo loka foana. Ny loka mantsinaomby dia mahazo écouteur avy amin'ny Gicom izay mivarotra ihany koa smartphone, tablette, multimédia, accessoire. Arona avy amin'ny paositra malagasy. Vovo-dronono 100 grammes avy amin'ny orinasa ny tsara. Kaopy sy arona avy amin'ny knaps, plateau fandroana sakafo avy amin'ny andony maraina ary baiboly azo atao am-paosy ho an'ny tanora avy amin'ny fikambanana mampely baiboly. Ho an'andresy kosa dia mahazo écouteur avy amin'ny Gicom izay hitantsika eny Analakely ao amin'ny Tripolitsa box fahafito sy eny amin'ny Supreme Center Beorika box 5,700 sy 4,700. Ranonjesika activer ho an'ny zava-maniry maitso rehetra avy amin'ny Gascro, t-shirt sy fahazoana livraison maimaimpona na impolo avy amin'ny AZ Plus izay application centre commercial fifidianana karazana entana marobe sy sakafo toy ny pizza, ny PPN, akanjo, arendrina sy ny sisa amin'ny alalan'ny finday ary voatitra any amin'izay misy anao. Kaopy sy arona avy amin'ny knaps, plateau anankiroa fandrosoana sakafo avy amin'ny andony maraina ary baiboly ho an'ny tanora izay azo atao am-paosy avy amin'ny fikambanana mampely baiboly. Teo amin'ny fanodonana kodiarana kosa irintso dia nahazo arona avy amin'ny paositra malagasy sy flash disk avy amin'ny Gicom. dia zao ameo afatra farany ny mpijery nitsorabitsika mahakasika an'ilay fandraisana ao amin'ny knaps faly niaraka taminareo zay tena inona fa tena manetriketrika sy tena feny fifaliana miaraka aminareo ao anatin'le fandraisana satria tena nafinaritra zany ny fiarahantsika e ahoana fihetseponareo dia ina ihany koa ny afatra farany ho an'ny mpijery. Faly ny fihetsepo fa mahafinaritra ny lalao-tsorabitsika. azafady fa tsy zakako mihitsy izy zako faly mihitsy edy e tena maro zany anjara lia dia faly eno ay na dia mifankahita fotsiny arany e miaraba ny riantsoa nivoaka mpanjesy tamin'ny lalao. zay mihitsy miaraba ny riantsoa tena dia mampafantatra ny mpikambana ihany koa fa azo atao ny manao ny fandefasana ny fanamarinam-pahavelomana ho an'ny mpanjay fisonjonono tsy voatery hoe manantona any amin'ny knaps fa efa misy ny resaka digitalisation dia afaka téléchargena ao anatin'ny play store ny application knaps mobile dia anynao andefasana azy. mety tsara mihitsy dia mbô tsy milahatra amin'ny efatra maraina tsolo lehibe antitra mety tsara mihitsy irintsoa ahoana lalao antsika sady hitako sahatra sady nandresy ie fatra farany manohy an'izay aniado izay miditra anatin'ny digitalisation tanteraka ny knaps
na mpampiasa ianao na mpiasa dia afaka manokatra compte en ligne ao amin'ny www.knaps.mg dia amin'ny mpampiasa afaka anaovana ny demande d'immatriculation na immatriculation ana mpiasa ho an'ny mpiasa kosa raha te hanaraka mivantana ny latsakemboka narotsaka ny mpampiasa ianao dia afaka miditra ao anatin'ny comptenao dia hitanao ao le izy farany fampidirana dossier ao amin'ny CNAPS moa zany tsy voatery hoe tonga any aminay nareo manatra dossier fa afaka rehefa par email koa le izy minuscule daholo dia tsisy accent clientèle.knaps@knaps.mg ho an'ny dossier rehetrarehetra dia ho an'ny certificat de vie pmd@knaps.mg makasitraka tompoko dia misaotra ny amin'izay fanazavana rehetrarehetra izay tena manala fahasahiranana antsika mihitsy ny CNAPS ary be dia be foana ny tolotra izay azavaina amintsika mpijery ny tsorabitsika isan-kerinandro izay ny koa ny mamarana ny lalao antsika tao anatin'ny tsora dia mbola mamerina ny fety sambatra ho antsika rehetrarehetra le izy tokony hoe fety foana isan'andro fa tsy miankina amin'ilay daty satria na dia ny fahavelomantsika fotsiny ary dia efa tena fisaorana an'Andriamanitra lehibe faly be izay niarany lalao taminareo misaotra ny any atokantrano misaotra ny solosono misaotra ny televiziona malagasy misaotra ny sary sy feo makasitraka manokana ny MSR Kadou Tsimbazaza sy Jessie Coiffeur Manakambahiny izay manao ny taovolo manao ny tarehy alarobia ny fiverenana fandarantsika amin'ny roa ora dia arao foana reto le page Facebook tsorabitsika official fa ahoana hitantsika ny vaovao mahakasika ny lalao antsika veloma daholo dia amin'ny herinany toy izao indray veloma re natolotry ny TVM sy ny Bitskanto ary ny CNAPS firaisan-kina ho amin'ny fiainana sosialy ho an'ny rehetra